Zay ny compagnie Madagasikara fa raha ho an'ny orinasa Jirama kosa indray dia niteraka fahatsiantoka ho an'ny orinasa Jirama ny faninana ny vidin-jiro tamin'ny taona 2024 sy ho an'ny orinasa Jirama ihany fanao an'ny fanjakana malagasy ary dia niatraika indrindra ny voka-dratsiny izay faninana ny vidin-jiro izay io ny fanazavana ny entin'ny ministra Lanto Rasolo Elson. Mahazo ny Jirama amin'izao fotoana izao dia vokatry ny fanapahan-kevitra diso izay niainany tany aloha tany. Raha mampakatra jiro sika vidin-jiro sika amin'izao fotoana izao dia natao hanarenana ny Jirama, fanakaikezana kokoa ny vidy entina mivarotra sy ny sara entina mamokatra ny jiro. Ka raha ohatra isika miresaka hoe vidin-jiro amin'ny ankapobeny zany dia ny fahateantoka ny Jirama amin'izao fotoana izao dia misy eo amin'ny 200 sy 300 ariary isaky ny kilowattheure amidiny na vokariny. Ny anton'izay dia izao tamin'ny teteza mity reny dia nisy fanapahan-kevitra niraisiny tamin'izany hoe ahena ny vidin-jiro satria hoe kabarina teny kianjana zavatra ohatran'izany dia hoe ahena ny vidin-jiro dia na indroa izy io dia manodididina ny 300,000 nampidinana anazy. Izay raha ny tamin'ny 7 fotsiny dia vao nahena 10,000 fotsiny ny vidin-jiro tamin'izany fotoana izany dia tonga dia niteraka fa fienan'ny vola miditra amin'ny Jirama teo amin'ny 6 miliara ariary mahery teo. Ary ny zavatra nisy ihany koa nanapitrotraka an'izany dia ny resaka fiololoro izay efa nanomboka nampidirina tany amin'ny 20 tany. Misy le ataontsika hoe CTA2 izay maty tanteraka izy hatramin'izao, fa nisy koa zany tato amin'ny le niraisiny Saint-Bione eo Mandrossez io ka le 40 mégawatt dia reo samy nandeha tamin'izany fotoana izany ary tsy napisy fahateantoka mihitsy ny Jirama satria résultat positif ny Jirama tamin'izany fotoana izany 2009 dia zany fiodonana amin'ny solika mavesatra zany dia entina ihany koa ampienana ny fahateantoka eo amin'ny famatsiana zay moa le kara zany resahany eo amin'le famokarana sy ny filan'ny mponina. Fa raha ny tena toetran'ilay orinasa mihitsy dia hoe nanana résultat positif. Raha le hoe capitaux propre ny resahana dia 240 milliards en positif ny capitaux propre ny Jirama. Efa taona aty aoriana izy zany 2009 ka hatraty amin'ny 2014 5 taona zay mbola résultat 2013 ny tena mibetsaka ao anatin'le izy moins 1000 milliards. Zany hoe raha oharina amin'ny capital social zany le capitaux propre ho an'izay mahay miresaka an'izany dia raha olona maty dia fendropolona vadika satria 50 milliards ny capital Jirama nefa zay le capitaux propre négatif zay 1000 milliards. Zany hoe raha olona zany no maty dia fendropolona vadika, zany hoe raha marina tokony efa indropolo tsy misy ny Jirama fa satria izy orinasa mpanjakana manao service public dia voatery nanao subvention ny fanjakana. Ary hitantsika zao vokany dia potika ny orinasa fa lay vola mpanjakana tokony anaovana asa fampandrosoana amin'ny fotodrafitrasa amin'ny investissement zany na amin'ny resaka sosialim-bahoaka dia lany anetsemana zay lay fahateantoka ny Jirama zay ampiodonana fotsiny aza any Jirama fa mbola tsy miresaka trosa ny Jirama ny amin'izao fotoana izao ka misy 200 milliards 800 milliards d'ariary zao ny trosa ny Jirama amin'izao fotoana. Ka zany napetraky ny olona 1000 milliards en négatif capitaux propre ny passif client 800 milliards asa aiza ho aiza eto ambonin'ny tany reny misy
décision lazaina fa mitsinjo mpanjifa sy vaoa mamono firenena ohatran'izany ka zay le ataoko hoe nitoko fitaka fa ny ataony ho hita fa tsy niresanao kory hoe de za mahay manapa-kevitra fa dia raha resaka ny tranony commune dia raha matobe ny tanàna angamba azonareo antanina hoe ohatrohatry ny ahoana koa ny trosan'ny commune trosan'ny jirama amin'ny commune tamin'ny nanamboarana an'io trano io